Alleloia. Dia amin'ny fifanena lehibe indray ary lasana babalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao. Falibenay tenako omena aminao eto androany ary dia miarahaba anao tonga soa eto amin'izao fandarana mba afaka fembena izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio ny mpikamba anatin'ny groupe izay maharesy dia miarahaba antsika rehetrarehetra ary dia ny fiadanan'ny tompany ho amintsika tsirairay avy ry havana malala matoky sy mino ary havana fa mahery tsara daholo indray tsika rehetra ary matoky fa raha tonga eto ianao androany dia tena afaka ny fampahery eto tsika ao anatin'ny adin'indray sasany raha tsika eto adin'indray sasany izay inoko fa adin'indray sasany ampahery anao dia maharetatra amin'ny farany matoky fa tsy tongatonga fotsiny eto ianao io fa tena misy raha ilan'ny tompo anao dia maharetatra amin'ny farany raha androany anao vao tonga eto dia fahasoavan'Andriamanitra manokana aminao zao alohan'ny atory ianao dia tenin'Andriamanitra ny eninao ary dia hifoy araka amin'ny tenin'Andriamanitra ianao ary dia ahery ianao maharetatra amin'ny farany ho antsika izay efa paketo kosa dia arabaina raha nabavy Côte-d'Aléonie tamin'ity androany ity niditra voalohany teto androany raha nabavy Côte-d'Aléonie niditra voalohany teto androany dia menana azy takany mahazatra ny tsodrano hoy tenin'Andriamanitra manao hoe bolina toko fahavalana dia fafito ambin'ny folo tiako izay tia ary izay fatrapitady dia ahita ato amiko ny arena sy ny voninahitra eny ny arena mateza sy ny fahamarinana. Alleloia. Ny vokatra dia tsara noho ny volamena eny noho ny tena volamena azy ary ny fitombon'ny arenako mihoatra noho ny volafotsy voafantana. Alleloia. Dia ho tahin'Andriamanitra ianao raha nabavy Côte-d'Aléonie dia tiavo Andriamanitra fa sady ho tiany ianao nomena anao ny arena miavaka dia arena miavaka sady maharitra raha nabavy Côte-d'Aléonie dia tahiny tompo isika mianakavy maharakaraka azy ao ety amboloha aloha zany dia efa miteny aminareo manao hoe raha sanatry tapaka ty fandarantsika ity dia tsy isy tsony ny andefasana azy fandroany fa dia mionona amin'izay vavika eto aloha tsika dia averika any hoe atao amin'ny compte akiradio andramoka izao ny ahitanareo anahy raha misy aminareo zany satria compte radio akiradio dia blokena nomboka maly alina ary tsy miverina tsony mihitsy fa tsy ho récupéré dia hoanareo izay mbola tsy mahalala dia le compte akiradio andramoka izao raha mba misy afaka manoratra eo amin'ny commentaire eo ny afaka ahitanareo anahy indray any amin'ny MP raha te hifandray amiko anareo dia ilay compte akiradio andramoka izao zany efa comptesika teto foana ihany io no lasa compte ampiasaiko tanteraka amin'izao fotoana izao fa le radio akiradio teo zany dia tsy hisy tsony mihitsy ary tsy hita tsony mandrakizay iny aloha fa dia any iny lasa ombany lasiny dia tantara mivalona ny compte radio akiradio anareo izay tsy nalalaka tsy teto maly mantsy dia bloqué ny fandarantsika maly ary bloqué naraka tamin'izay ihany koa ny compteko akiradio andramoka izao misaotra ny Marizô nanoratra an'ilay izy tahiny tompo atsika rehetrarehetra misy feo sa tsisy feo Côte-d'Aléonie dia tahiny tompo Eliza Tsiala Rodine Marie Erika Raka Angelina Diamant Tina Rakoto Arzaka dia tahiny tompo Razana Monika Erika Raka Eliana Miarniena tonga soa ihany koa Tojo sy Jesosy mandrakizay Erika Anatra Rodine Marie Tina Rakoto Arzaka Razana soa Sylvie Ando Andry Kadaka Malala Tina Sirikoko tonga soa Bartel Aurélie Alleluia dia tonga soa ihany koa Ida Rosemina sy artisanat de Madagascar Rantanira Marie Charline Marizô Fontaine Lalanirina tonga soa daholo i Tsiramboaramiel Zamina Kamaradin'i Jesosy Razana soa Sylvie Jesosy Mpandresy tsy mandeha izay Rantanira Marie Charline Lovlitina Soameva Mampionina mba mamalio ianareo azafady mandeha ve sa tsy mandeha mandeha ozy izy mandeha ozy izy manambavy Charline dia misy feo ozy izy Lovely tsisy feo ozy izy mandeha tsara ozy izy Mampionina
any aminareo zany raha vony olona sasany maheno a dia tika zany any aminareo zany misy tsy mety mary izao tahiny jesosy raha nytandrindra marisarlinina andelina suzel tonga soa daholo a sika menakavy a tahiny jesosy a tsiry amboaramielona erika anatra fahasoavany tompony eo amintsika tsirairay avy mandeha tsara be ony a misaotra andranabavy a mary izao dia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra ary dia marety hatramin'ny farany Juliana ahoana tsisy feo izy Juliana mivoaka kely nareo dia miverina miditra dia mino aho fa mandeha izy a rehefa avy eo. Alleloia. Fa ny olona sasany tsinona mandeha zay a eny ary izy mbola tsoravako teo a ao azy anantsika dia tahaka nomaly any moa satria tapaka nomaly a dia ny mandray anjara omaly any a nototsika mandray anjara androany. Alleloia. Ka andao ary a mampandrosotsika ny anabavitsika kadaka izy a no hitondratsika ao anaty vavaka fanomboana androany dia avetsika enitoroteny a miaraka amin'ny ranabavy a mary izao. Alleloia. Mino fa vonina daholo nareo a dia tahiny tompo ary ranabavy kadaka anao avy hatrany aloha ny fitenenana. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompo atsika rehetra manaraka izao vavaka fiambelona izao indray dia ho an'Andriamanitra reny amin'ny fiadanana dia ara hivavaka atsika tomboko ry irainay izay an-danitra be fitiavana eo tena misaotra midera mankalaza ny marinay tokoa izay Jesosy malaka satria tena hoe lehibe ny fitiavanao anay tsirairay avy Jesosy satria tena navahanao amin'ny olona rehetra izay Jesosy mety ao amin'izao fotoana izao Jesosy miady mafy marary Jesosy nefa izay eto kosa Jesosy amin'izao fotoana izao tena mino vakana salama tsara Jesosy tena hoe misaotra anao izay rainay izay an-danitra ankehitriny izay Jesosy dia apetraka eo ampilatananao izao fotoana vavaka ataonao eto izao Jesosy mba ho voninahitsy naranao tahinao na ny vavaka izay ataonao eto Jesosy na ny toroteny izay hoentin'ny mpanomponao indrindra ny fampianarana izay hoentin'ny pasterana eto Jesosy anao ny Jesosy tena hoe ampiteny ny pastera Jesosy mba tena hoe ampiteny ny vavany Jesosy satria anao ny tompony teny Jesosy fa izy kosa Jesosy dia mpanomponao izay mizara ny tenin'Andriamanitra avy aminao Jesosy ka hiengana izy Jesosy sa ny tenin'Andriamanitra zany dia tena hoe hifantoka anatin'ny fonay tsirairay Jesosy azavelanao miala eto zay Jesosy raha tena tsy hoe mahazo tanteraka ny teny mamy avy aminao ary tena hoe resy lahatra ny fonay tsirairay Jesosy rainay izay an-danitra ary mangataka koa zay Jesosy malala izao connexion izao Jesosy dia avy amin'ity alalan'ny connexion ty no iraisanay iresanay aminao dia atrehanay ny anaranao Jesosy malala ka mino sy manantena zay Jesosy fa tena hoe rakofanao miranao masina izao connexion izao Jesosy mba tsy ho tapatapaka elindelen'ny devoly tena misaotra indrindra rainay izay an-danitra saotra sahady Jesosy amin'izany vanim-bavaka minao anay izany Jesosy ary mbola mangataka koa zay Jesosy malala ny olona izay mangetaheta ny anaranao ireo avanay na iza ireo namanay Jesosy ka tsy miaraka aminay eto amin'izao fotoana izao ianao ane tena vanginao Jesosy izy ireo Jesosy tena hoe ianao ane Jesosy apetsiketsika mifony izy ireo tsirairay avy Jesosy fa tena efa kaiky tokoa ny farany Jesosy ka tianay ireo fianakavianay ireo Jesosy mba tsy ho very Jesosy mba ho anisan'ny ondro masina anao Jesosy ary mangataka koa zay Jesosy malala ireo olona rehetra izay mitady ny naranao Jesosy ka ny maray amin'izao fotoana izao Jesosy malala na any amin'ny dokotera zany Jesosy na any amin'ny hopitaly zany Jesosy na aiza Jesosy misy azy ireo Jesosy malala dia anao any amangy tanteraka azy ireo Jesosy tena hoe sitranao amin'ny ranao masina izy ireo Jesosy malala tena hoe rainay izay an-danitra be fitiavana ianao Jesosy ka tena mino sy manantena izay Jesosy fa tena hoe amany vavaka ianao Jesosy na dia mbola tsy miteny koa aza ny vavanay Jesosy dia efa eo anatrehanay mandrakariva ianao Jesosy malala maro tokoa ny zava-tsy tiany angatahina atrehanao Jesosy malala nefa tsy voatony ny vavanay ny makely irenay Jesosy fa ianao kosa Jesosy dia mahafantatra an'izay zavatra rehetra izay hitanay tsirairay avy ka ianao any natanteraka an'izany aminay tsirairay avy eto Jesosy tena misaotra anao indrindra izay Jesosy malala anao reny any ny dera nihaja voninahitra taloko mandrakizay. Alleluia. Amen Jesosy. Alleluia. Mankasitraka indrindra andranabavy kadaka tsika tao anatin'izay vavaka matsiro izay netiny tamintsika teto izay. Alleluia. Tonga atsika dia hiditra amin'ny tokoteny ohatry ny atiry ity tena rehefa mitranga ny zavatra tahaka an'ireny omaly ireny dia
zavatra tonga ao an-tsaina manao hoe ahoana marina moa zany rehefa tsisy tsony zao fandaharan'izao na hoanareo na hoanay satria de tena fahazarana hoe sakafangana ny ariva satria mainka andehanao fandaharana raha ho avy ny fotoana ho tapaka izao fandaharantsika zao tsisy tsony na ho avy ny fotoana tapaka tanteraka ny connexion izay tsy maintsy ho tonga amin'izay zavatra zay tsika rehetrarehetrarehetra de ny zavatra tsika moa de mijery ny côté tsara ny zavatra foana ny zavatra tsara ifalitsika de zao efa nisy zavatra voapetraka anatytsika rehetrarehetra any alleloia azadininao fa na misy fotoana tsy hoeninao tsony ny anakoako zao fandaharan'izao efa nisy fahamarinana voarainao alleloia de tehirizo reny tena tehirizo angatao isan'andro zany hoe jesosy tena tehirizo ao ary fifaliana be ho any tsy manao antirity androany miaraka aminareo manao antirity mba tena hoe iarahantsika mamiredona ndray tirity androany hoe za jesosy tehirizo alleloia tehirizo tompo fa mba tsy rendriky tsy voarendryrendriky ny alondrano ny tafiotra ny finoko fa hijoa hatramin'ny farany alleloia erikaraka izy koa mbola tsy voaravako teo i rahalahy Alain azany apôstôly itody Raolisoa Juliana efa mandeha ny Juliana ko Daniela tsisy notification ntsony tsy misy tsontsika fa isorana an'Andriamanitra reo mbola misy anareo 7:30 eo tena zavatra ngeza be zany alleloia andao ary lasa arytsika mero finaritra de rehefa avy eo aorina ny tirity anaty ty tsara anao makatoerana tsara de avy eo ianao makatoerana tsara de ieny aka baiboly de ieny toritentsika aorina ny tirity mero finaritra ary tehirizo atoko alleluia Some fruit to fruit, things on my head. Say, don't tell me, get it, kind of cool. Rule of love, trying young Peter. Need a notice to say, kind of cool. The freedom, some fruit to fruit, things on my head. Say, don't tell me, get it, kind of cool. Rule of love, trying young Peter. Need a notice to say, kind of cool. Tehirizo tompo tu salvini all'usaio Tehirizo tu suo ciammi farmi Tehirizo tu rescue me the future tu suo ciammi farmi so che mi fianco se salvini all'usaio Tehirizo tu suo ciammi farmi Tehirizo tu rescue me the future tu suo ciammi farmi so che mi fianco to
Alleloia, souvenir atsika zany a, alleloia. Tahiny tompany atsika menakavy a, ary izy anira tena souvenir atsika teto amin'ity fandaratsika ity zany, ary efa navoatsika hira misy ny sarin'ny ankizy rehetrarehetra, tsy haiko na mbola ato zay zavatra atsika anaty YouTube moa iny ankizy, le ohatra tsy anaty YouTube iny a, tany anaty Facebook fotsiny iny nizarentsika. Tahiny tompany atsika menakavy a, hitra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika. Ten'Andriamanitra irahantsika amin'ny zoky a, Marie-Jo, alleloia. Mino avy efa vonombonina tsara nareo a, dia ndao ary a ampandrosoantsika izy a, dia rehefa tsika averentsika verina eto a, mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Ao a, tahiny tompo a ranabavy Marie-Jo a, anao avy hatrany a ny fitenenana zoky Marie-Jo. Amen. Mbola misy tsy voaravako teo Selina Rozmina teto batelana eny amin'ny ry voalohany. Souvenir atsika rehetrarehetra mihitsy io. Dia rivoreny zany vorondolo amin'ny varavarankely zany. Tanao ny aminy anaran'i Jesosy Kristy tompon'ny sabata dia hitsoaka izy. Afafazo aminazy ny rahan'i Jesosy. Io varavarankelinao io tonga dia rakofy amin'ny rahan'i Jesosy amin'izao fotoana izao a. Alleloia. Ndao ary ahitana zavatra kely asan'ny maizina ry havanao malala. Lasa arytsika tahiny tompo ary ranabavy Marie-Jo anao ny fitenenana. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ho amin'ny pasteur mianakavy a, dia fiadanan'ny tompo ihany koa ho amintsika rehetrarehetra mpanaraka an'izao fandarana izao. Fifaliana ho any izaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika indray a, amin'ity fotoana androany ity a, dia hitantsika izany teny izany ao amin'ny Jaona 4:7-20 ka hatramin'ny 4:7. Jaona 4:7-20 ka hatramin'ny 4:7. Ny soramandry mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nankanesan'i Jesosy tamin'ny Galilea indray sy ny resaka nataony tamin'ilay vehivavy Samaritana. Amen. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola angetaeta indray. Fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaeta mandrakizay. Fa ny rano izay omeko azy dia loharano miboboka ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Amen.
be da be ny olombelona ry havana eto amin'ity zao tontolo zao ty izay mitady zavatra mba hafa-po, tsy mety hafa-po mihitsy tsika eo amin'ny fiainana, ary zany tena rivotra mitsoka mihitsy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Na dia efa manana vady tsara tarehy ara ny olona anankiray ao amin'ny tokantranony dia tsy mahafa-po azy foana iny fa mbola mitady vady tsara foana izy ankoatran'iny, ary izany no mahatonga ny fampirafesana eto amin'ity zao tontolo zao ty. Tsy manana firomonana ny olona, tsy manana firomonana mihitsy ny olona amin'ny zavatra izay misy eo amin'ny tanany. Be da be ny olona izay efa manan-karena, manana ny zavatra rehetrarehetra any amin'ny tokantrano sy amin'ny fiainany any, efa manana villa, manana fiara, manana tany amina hekitara maro mamboly sy sisa fa mbola mitady foana ampitombony eo an-tanany, tsy mety hafa-po mihitsy satria izay le fiainana ara-nofo eto amin'ity zao tontolo zao ty. Tsy manana fahafa-po ny olona fa mbola mikaroka foana, tsy mety hafa-po amin'izay zavatra efa eo am-pelantanany mihitsy ny olona anankiray fa mitady foana mbola hoe aiza mbola misy, aiza mbola ohatr'izao eo amin'ity fiainana ity. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny teny toko 5:5 hoe izay tia vola ozy izy dia tsy eto vokony vola, ary izay fatrapity arena be tsy eto vokony fitomboaka arena mihitsy fa zava-poana koa izany. Amen. Tsika zany raha mbola eto ry havana dia tsy hafa-po mihitsy tsika. Zay le fiainana eto, zay le manofo an'ity zao tontolo zao ty. Fahafa-po an'ny nofo foana no katsahantsika eto, ary tsy mety ho afaka etaeto tahaka izany ty rano izay nomen'ilay vehivavy Samaritana an' Jesosy, dia niteny mihitsy Jesosy hoe ty rano izay omenao anaty dia mbola angetaeta foana ianao na misotro an'io fa izay misotro ny rano izay omeko azy izy dia tsy angetaeta mandrakizay. Raha mangetaeta ianao izao dia misotro rano iray kaopy androany mety ho afaka etaeta ianao, fa afaka adindray ianao dia mitady rano indray, satria tsy mahavoky ianao iny, tsy mahafaka etaeta anao iny, fa Jesosy Kristy ilay loharano velona miboboka ao anatintsika, izay misotro ny rano izay omeko azy izy dia tsy angetaeta mandrakizay izy. Amen. Dia androany izany tenin'Andriamanitra fo izany ny zaraiko amintsika, satria be da be tsika mitady fiainana, mitady fanasitranana, mitady fifaliantsika any amina toerana maro any amin'ny boîte de nuit, mandeha plage, mandeha mitsangatsangana, mety misotrosotro any amin'ny bara anytsika any mba azahoantsika hoe anytsika mety ho afa-po fieritreretantsika azy, fa fifaliana mandalo ihany, fa finaretana mandalo ihany zany ry havana malala. Fa ny ao amin'i Jesosy dia maharitra mandrakizay. Amen. Alleloia. Androany ninona zavatra tadavinao raha te ho afa-po ianao amin'ny fiainanao, raha te hanana fionorana ianao amin'ny zavatra izay ho atananao. Tena teneniko anao hoe raha tianao ny haharitra amin'ny vadinao io, tena hoe miondra ianao fa io ny vady nomen'Andriamanitra anao dia izao, tsy hitady hafa intsony ianao rehefa tonga ao anatinao le rano miboboka, le loharano miboboka izay tsy ho ritra mandrakizay dia Jesosy Kristy izay tomboko aminao androany. Jesosy ry havana, ilay loharano miboboka mampionona antsika amin'izay rehetra eo am-pelantanantsika, satria rehefa ao anatintsika Jesosy ry havana malala dia izao io fitahiana tadavintsika, io fifaliana izay tadavintsika ny ivelany any io vola tadavintsika ny ivelany kifoantsika andro aman'alina io tsy atoritsika io dia manaraka antsika ho azy io rehefa ao anatintsika Jesosy ilay loharano velona. Amen. Alleloia. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza izany mihitsy hoe fankatsao aloha izy ny fanjakako sy ny fahamarinana dia hanaraka anareo izany rehetra izany. Amen. Rehefa katsaka an' Jesosy, rehefa tonga ao anatintsika izany Jesosy Kristy izany dia manana firomonana antsika amin'ny zavatra rehetra, satria zavatra rehetra dia manaraka ny zanak'Andriamanitra, zavatra rehetra dia manaraka rehefa raisintsika ao anatintsika izany Jesosy izany. Tonga ao amintsika ny fifaliana, tonga ao amintsika ny firomonana, tonga ao amintsika ny famonoana tena amin'ny zavatra rehetrarehetra, satria Jesosy mivelona sy mikoriana ao anatintsika. Dia izay ty tenin'Andriamanitra ty. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 sy toko 7 ao raha mamaky tsika dia
misy ten'andriamanitra hoe rehefa mibebaka le rahalahy reo izy dia nisy fifaliana tsy misy toy izany tao anatin'izy ireo ary hatramin'ny fananany ary dia mifampizarany ry havana malala. Alleloia. Satria efa tsy niraharaha intsony ty fiaina zao tontolo zao ty, satria efa tonga tao anatiny ilay loharano velona be Jesosy Kristy mitondra fifaliana mba hatonga an'izy ireo tsy hotian'ity zao tontolo zao ty ry havana. Alleloia. Tsara Jesosy ry havana. Zany ty teny izay zarako aminao ty Jesosy Kristy ilay loharano velona izay boboka tsy ho ritra ao anatiny mandrakizay, andovanao fiainana mandrakizay, ary tsy mandrakizay rahatrizay ihany fa ao anatinao mandrakizay mihitsy ilay loharano velona. Bakiko aminao ilay teny hoe izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola angetaeta iray, fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaeta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia ho loharano boboka ao anatiny ho fiainana mandrakizay, ao anatinao fiainana mandrakizay rehefa nandray an' Jesosy ianao. Halleloia. Amen. Dia androany raha tonga eto ianao ka nandrian'izany teny izany, raha mahakasika ny fonao zany androany, raha mahakasika ny fonao zany teny izay zaraiko aminao zany dia tsy iza fa Jesosy Kristy ilay loharano velona, dia raisy izy ho tompo sy mpamonjy fiainanao. Raha te hanana fiomonana ianao, raha te tsy angetaeta mandrakizay ianao fa hanana fahonoana tena ny fiainanao rehetrarehetra, dia raisy izy ho tompo sy mpamonjy fiainanao. Andovanao fiainana mandrakizay zany, tsy eto ambonin'ny tany ihany fa mandrakizay ianao raha hiady eto dia efa ao anatiny zany fandraisanao an'ilay loharano velona zany dia Jesosy Kristy zany. Dia ho tahinana zany teny zany tena aniry ary zato eny tsy manam-pataperana any anatin'ny fotsika izay miaino sy nandray an'izany teny zany dia averintsika ho an'Andriamanitra iray ihany ny voninahitra. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra any zoko maro izao sika misaotra betsaka aloha ranabavakataka, fa mety adiniko ma nisaotra ho an'ny saotra ranabavakataka teo saotra betsaka ranabavakataka tamin'ny bavaka matsiro Jesosy amaly fitianao tombosika dia mitombo fa soava. Alleluia. Dia misaotra betsaka ny zoko maro izao ihany koa tamin'ny tenin'Andriamanitra, mahafinaritra be fa dia alleluia. Tena tenaina fanapaherin'ny olona rehetrarehetra izany tenin'Andriamanitra izany. Ohatra tsy mihetsika ampahitanareo anazy zany sa mihetsika ihany? Hoana ampahitanareo anazy zany mihetsika ihany ve? Ahoary mihetsika ozy zareo. Aty amako mantsy tsy mihetsika eny ary saotra betsaka maro izao dia tahiny tompo dia mitombo fahasoavana dia mitombosa. Jaona 4:7-10. Jesosy namaly amin'anaran'izao, Jesosy namaly ka na taminy hoe izay rehetra misotro ty rano ty dia mbola angetaeta indray, fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaeta mandrakizay, fa ndray izay omeko azy dia ho loharano miboboka ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Dia toy izako ny 5:12, iza moa tsy hitovy amin'ity vehivavy ty raha hiteny amin'ny ohatran'ity vehivavy ty hoe ahola vehivavy tamin'ny tompo meo izany rano zany mba tsy angetaeta na aketo atsaka itsoly. Io vehivavy io isan'andro dia miala any an-tranony mandeha lavitra mitondra siny foana, mandeha mitondra siny vida zany, mitondra so vida, tsy covid fa mitondra so vida andeha haka an'io rano io, dia mandeha lavitra dia maka an'ilay rano dia mandeha miverina mody dia manao tonga any an-trano aloha izy nareo rehefa natsaka taloha misy fotoana matsaka dia tsy ny rano rehetrarehetra ao anatin'io so io tonga anao any an-trano sa tsy marina zany, fa misy ny vereny an-dalana, misy ny vereny an-dalana. Fa matsaka tadinareo matsaka dia ohatran'ny misy fomba fandeha zay mantsy izy indray fa matsaka rano
ohatry mikitringatringy zay mandeha de ohatrany tsy very le rano etaloha mba manao an'iny fandeha de vao me very izy nefa le fandeha ny zava-dehibe fa misy zavatra ohatrany atao ohatrany manao ohatry zay rehefa mitondra le rano de rehefa mitondra le rano de mitobatobaka de very mivoaka marainy tsika mandeha matsaka hitondra inona hitondra ao an-trano hitondra eo amin'ny fiainatsika fa manam-patonga eo amin'ny fiainatsika very iny ary raha maka rano ivehivavy iny androany raha-pitra izy mbola ka rano indray satria nahoana indrany ingy anaovana zavatra be dehibe andrahoana sakafo sotroana hidiovana de raha pitso mbola aka ihany fa lany le teo raha afaka pitso aka ihany fa lany le teo ary izany ny fiainatsika de zao mivoakytsika mandeha ny amin'ny fatsakana mba hahafahantsika mitondra mody ary raha te hitondra rano betsaka mody ianao de ny tena tsara so anankiroa ny entina misy mpatsaka ranona izay taloha de manana litareo le boiron reny izy de misy siny be anankiroa de rano to de mahafeno siny be tam'izany moa betsaka ny olona mbola natsaka tany aminay de samy manana ny siny be de miala vany raha maro ny anarany miala vany raha maro de roan'iny le siny be anankiroa entiny iny de efa mahafeno siny be karaha misy tam'izany ary fifaliana atao rehefa hoe feno zany ny siny be fa fahoriana rehefa le miondrika be anao makan'le rano de tsika mivoaka ny trano de andeha atsaka ny rano io ity vehivavy ity de zao nieritreritra fanananjavatra izy ary tena nyrehare mihitsy izy teo anatrehan' Jesosy fa manana ny tena izy de jerinao tsara le fomba fiteniny nisy andiny fafito vakitsika ny Jaona toka hoe andiny fafito ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy atsaka rano de hoy Jesosy taminy mpameo aho sotroko fa ny mpiany efa lasa nakany tanàna hividy hanina fa hoy raha vehivavy Samaritana taminy nyainga teo aloha de hitan'le vehivavy daholo ny zavatra rehetra tsy tokony iresahana amin'i Jesosy hitanao ary rehefa ianao manana ny zavatra rehetra misy zavatra ilain'olona eny aminao de ny olona tena maniry anao tena hoe miangavy anao fe anjaranao ny mametraka tsy ianao ary olona mbola tsy mety ka ivehivavy teo amin'ny eritreritra hoe eo amin'ny toeran'ny olona manana pouvoir eo amin'ny toeran'ny olona manan-javatra nanoloanan'i Jesosy ny teny hoe mba meo amin'ny rano iny le vavy mieritreritra izy ny tena izy tsy misy le vehivavy hoe nanomboka tany io de vitany hoe tsy ianao ary olona tsy tokony fampiraraha amina akoriko renge olona jiosy za Samaritana ka ny Samaritana sy ny jiosy maty tsy mifampidi-drara hoe tsy mifampila-ila de tany aloha napetraky le vehivavy misy atsika ny olona tsy tokony hifampila satria anananao rehefa anananao le zavatra de vitanao mihitsy tena singy olona tsy mifampila aza mifampila ila zany mba samy manavitra antena ny ohatra zany azonareo zay zavatra mitranga teto zao anefa riavana ny zavatra tany amin'io vehivavy io dia fa Jesosy fotsiny mba te hiresaka zay ny tena marina aminy Jesosy fotsiny mba te hiresaka fa Jesosy na tsy misotro an'io ary tsy manino ny olona iray afaka ohatra amin'ny vola de olona manam-bola ny olona iray afaka hanome mofo de olona manana mofo ka raha Jesosy veravana ry ambany ry miteny hoe zay rehetra misotro ty rano ty mbola angeta hitandray fa zany izy misotro ny rano zay omeko azy de tsy angeta hita mandrakizay fa ny rano zay omeko azy de loha rano miboboka ao anatiny ho fiainana mandrakizay
ka raha jesosy fa afaka mameloa rano miboboka mandrak'izay afaka mameloa rano tsy fampangeta eta dia jesosy ve angeta eta ary zay foana ny probleman'ny olona hoe ny olona mieritreritra hoe jesosy ity mila antsika ataon'i jesosy zay resahana aminao afantany fa mila azy ianao indraindray havana rehefa ity filazantsara ity dia eritreretin'ny olona hoe misy fotoana mandeha mitoriteny aman'olona dia mandeha eny an-dalana eny ianao dia tena mihitsy misy olona sahirana anaty fahantrana dia mba hajainao izy manao tompoko mba hitoriteny aminareo zay afaka mba meno anay 10 minitra ve ianao teo indreo dia ohatra manombo mahita ny tenany hoe olona ohatry ny manana maizy azy izy dia ohatra somary tambatambazana izy dia efa somary mavita zany hoe 10 minitra ihany rehefa mahita olona ohatr' izany dia mitsika ianao mahita hoe raha mba fantatry ty olona ity mantsy ny fahasoavana ho azo ny raha meno an'ity teny ity izy ny olona mieritreritra tambatambazana vao hieny toriteny ny olona mieritreritra mila tambatambazana mihitsika ho any an-danitra zany mila tambatambazana mihitsika handray tenin'Andriamanitra soana soanao ravana soa dia soanao ny ilotsika tenin'Andriamanitra fa tsy soan'i Jesosy dia nomboka ny teny vava tsika izay olona tsy tokony ifandray ianao Jesosy no mangataka amin'ny kosoa rehefa za vehivavy Samaritana sady vehivavy no Samaritana anaty fonteny fa ny Jesosy tsy manandrana amin'ny Samaritana fa Jesosy namarika anao hoe raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe meo aho osotroko dia ianao no nangataka taminy dia nomeny rano velona hitanao amin'izany riavana Jesosy ohatry hoe te engagé conversation fotsiny te apiditra resaka Jesosy ny tena marina Jesosy tsy nangeta eta tsy problème Jesosy na nomenan'io izy na tsy nomenan'io tsy Jesosy mihitsy ny angataka rano aman'olona hoe matin'ny etaeta fa ny tena marina tonga ny fotoanan'i Jesosy ity vehivavy ity rehefa tonga ny fotoananao sy Jesosy ravana jerena ohatry ny ianao mihitsy ny atao mihitsy izay mety aminao fa raha mba fantatrao ny ao ambadik'io tenin'Andriamanitra raha mba fantatrao ny ao ambadik'io ianao tambatambazana eny tenin'Andriamanitra io raha mba fantatry ny olona ny tombontsoa ho azony ao anatin'izy eretana tory izarana tenin'Andriamanitra invitena tena hoe tambatambazana fa tsy fantatry ny olona ary ty vehivavy ity tsy nafantatra an'izany mbola nitoy ihany ny zavatra tenen'ilay vehivavy na ampiseho hoe any aminy ny tena izy ny mila Jesosy ny mila azy fa tsy izy mila an' Jesosy dia mbola ohatsy izy mantsy amin'ny Jesosy hoe ola vehivavy taminy mbola sy nenona zany le tenen'i Jesosy raha mba fantatrao mantsy raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay niteny taminy hoe meo aho osotroko dia ianao mihitsy ny nangataka taminy dia mbola izany raha vehivavy tompoko tsy manana fanovozana ianao sady lalina amin'ny fatsakana ko avaizana zahoanao za amin'ny rano velona zany ianao fa lehibe noho Jakoba razantsika izay nameana ity fatsakana ity sady izy sy ny zanany mba amin'ny Bibiny no soloteto ny tena marina tsy omena tsiny io vehivavy io satria maninona satria tsy fantan'i Jesosy misy olona maro eto mihaino androany tsy fantatrao Jesosy tsy fantatrao tenin'Andriamanitra tsy fantatrao Andriamanitra ary tsy fantatrao ny ahafahan'io fiainanao iova amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia mbola miavonavona ianao riavana mivoaka maraintsika dia mody ny hariva maninona mandeha matsaka tsika tena misitona rano dia te hitondra ody ao an-trano voaka ny ray mpianakaviana mandeha mivoaka mitady vola tsy haiko ohatrinona zao nitanao androany nandeha nivoaka tany ianao mandeha mivoaka alina mitady fifaliana tsy fantatra tena faly tokoa ianao mody ny trano raha pitso maraina
fa rendretrarehetra inge ravana matsaka daholo ny dikan'ireny fa saingy matsaka tsy ratsy angeny mitady fifaliana e tsy ratsy ny mitady fifaliana tovy izay mahafalifaly ny fonao tsy ratsy zany tsy ratsy ny mitady vola tsy ratsy zany e manana ankorana velomina ianao dana ny asa alleloia mandeha matsaka tsika mitady fifaliana amin'ny fiainana matsaka ho an'ny fiainantsika miverina ny arivo ndraindray tapatsonge sisa ny tonga atsika ao an-trano e ndraindray atsika mivoaka mandeha miasa ravana fefaky ny saosy izy lan'ny amande ny andalana lan'ny valala-pandany marisaka ny very ny andalana eny ny rano zay natsakainao ny fifaliana hitanao tamin'ny maraina mandrapatonga ny ariva ritra tezitra eny anao tonga ao an-trano e mba falery anao tamin'ny maraina niretsaka tamin'ny olona tao am-piasana mety mba falery anao tamin'ny herinandro iny nandraika rano fa tonga ny prélèvement rehetrarehetra tsy tonga akory ny le 10 efa mandokoriky anao satria maniny ka tsika natsaka zavatra mora rany e mbola tsaka n'io indray tsika raha-pitso fa teteny aminao a ho jesosy zay rehetra misopitirano ty mbola ngetaeta indray mitady vola ianao androany a tsy mety tapitra io fitadiavam-bola io a tsy mety tapitra io ohatra mbola tsy mety miliardera ihany tsika rehetrarehetra impiry taona niasana zao nareo zao iza zao nefa niasa ny oatra ny 30 taona teto iza tamintsika teto zao ohatra nefa niasa nandrisy ny 30 taona mihoatra 30 taona niakatra za zao 20 taona niasako mantsy 20 taona niasana mba kotikena zay raha latoja zafady 20 taona niasana firy volana zany zay de niatsasak'izay ataove 1 million de francs de niatsasak'izay ataove 2 millions de francs rehefa niakatra zany ny karama e ohatriny raha latojo ny lany am'izany 20 taona zany niasana de ny 11 ans ampitomboy firy volana tojo a izy koa moa le mahay calcul be aty makirinina koa sy fity 20 taona zany niasa firy volana zay de niatsasak'izay ny karama 1 million de francs de niatsasan'izay a ataove karama 2 millions de francs ohatry ny azy zany izy amina vitan'le compte fa mbola za aloha tsy milliardaire tsy millionnaire tena teneniko anao zany iaho ny 9 taona niasa ny ana mainso 3 taona ny ana mainso masy mbola tanora kely mbola ankizy kely soame ho ny 11 ans $100 ho ny 1 taona fa zany efa tenako anareo 20 taona niasana zao a nandray karama foana fa raha-pitsa ifo andeha hiasa mbola andeha hatsaka indray ary avana raha-pitso satria maninona le zavatra hitako iny 11 millions 22 millions tsy haiko zay compte nanaovanareo anazy tao mba resaka atao mba hanantsika mantsy iny raha-pitso zao mbola ifo amin'ny maraina de andeha hiasa ako de raha-pitso a mety eny andalana eny a mety mba nonanona kely a de mividy zavatra kely a mety mividy jus kely a de mividy mofo kely a de mety manisy carburant za de tsy haiko zany ohatrinona ny karamako anatin'ny ray andro a de mena an'ireny rehetrarehetra eny de ny avy netiko mody de kiny zany vidy 132 millions sy 264 millions reny zany ny vola efa niditra tamiko misaotra nare menada micalcul adandrinao rehefa nkarama 40 taona de tareo reny vola tokony azoko reny zany aiza daholo zao reny
tsy hitako lasa izy reny fa na izany azy mbola hiasa arapitso. Misy olona efa retraité betabe ny olona retraité aty andafy mbola mandeha miasa izy, mbola manao izy na dia le asa hitanareo le mahasa le manatitra magazine amin'ny boîte aux lettres reny ary manatitra pub dia hoe misy ranga efa lehibe izy dia manatitra le pub reny isaky ny aniny satria maninona matsaka rano tsika ary io rano efa nytenenin' Jesosy fa zay misotro an'ity dia mbola ngetaita ihany, tsy ny vola ihany sotranareo zay nanao an'ilay efa ndrindra betsaka tamin'ny vity hony sotranareo amin'ny calcul dia raha fahitandreo zany efa tena tokony milliardaire mihitsy ahy fa indrisy fa malelo milaza aminareo fa tsy millionnaire fa izao tsy ny vola ihany koa fa mivoaka mitady fifaliam-boana izy mitady foana ny olona. Aiza misy fety, aiza misy zavatra ifaliana dia mitady fifaliana tsika mitady fifaliana. Ny amba tena fifaliako taloha ry havana dia mandeha mivoaka amin'ny alina. Mivoaka amin'ny alina io tena fifaliako, tafotra ny asa dia vao manomboka maizina io andro io dia fifaliako, any fifaliako. Dia ataoko daholo za taloha tamin'ny mbola naditra dia teteziko mihitsy rehefa toeram-pifaliana vao mirava dia efa misy toerana lehako dia manomboka misotrosotro labiera eo dia mihinankinana masimasikita sy sisy eo. Rehefa manomboka harivariva ny andro dia lasa ry am-pefolo ary mihinana vary misakafo hariva dia misotrosotro. Misy restaurant zay Chantaco zay fandehanana isary mampiolona taloha. Molao hoe zao zay Chantaco zay am-pefolo izy ampakany am-pefolo sakafo amin'ny Chantaco zay isary mampiolona taloha dia vita zay dia lasa ndray mandeha manao biary eny Manakambahiny ao amin'ny Rankara dia manao biary eo indray hatramin'ny mandrapidin'ny salle de biary ny amin'ny ray maraina raha lavitra indrindra dia miala avy eo amin'izay dia makeny amin'ny boîte de nuit isan-karazany amin'izay dia tetezina amin'ny boîte de nuit. Tsy dia misy ambiance ny atao amin'ny anankiray dia mandeha makany amin'ny anankiray ohatrany misy ady tao tsisy dia nisy fifaliana dia mandeha makany amin'ny anankiray dia tetezina. Misy fotoana zay ao anatin'indray alina tonga hatrany amin'ny boîte any Antsirabe, misy boîte de nuit any Antsirabe mandeha makany dia miverina ny maraina ka vo amnésia araka ny tenin-dranabavy Indra izy aby niarana boîte de nuit fa nidiranareo hatrambola kely nisy an'ilay boîte de nuit amin'ny atoandro ao amin'ny 7 eo analakely eo ao zay mandeha tamin'izany. Misy hoe kaléidoscope zay any Antaninarenina dia mitady inona moa zany ny zavatra atao mitady fifaliana, tena mitady fifaliana fa ny zavatra mahavariana tonga ny maraina tsy hita izy ilay fifaliana ny tediavina. Fitediavam-boly zany ry havana tena eko anareo rehefa lehibe fa za tena olona mpitady vola taloha. Olona tena Andriamanitra ao amin'ny jenareo tsara ao amin'ny mpitoriteny vakin'ny Zoko Marizio teo, mpitoriteny toko fa 5:7 izay tia vola tsy eto voko voly ary izay zavatra-pitiarena tsy eto vokiny ny fitombokarena fa zava-poana koa zany. Rehefa mbola tsy manana an' Jesosy dia matsaka foana, matsaka dia mitady. Tena teneko anareo fa zay ity dia olona tena mpiazakazaka anaty fitadiavam-bola taloha. Tena hoe ameno ny singy ary tena teneko anareo fa tena sady nitady vola ny lalao vola. Nataoko daholo taloha, miaso ampiasanako hatretinareo za miaso ampiasanako tamin'izany dia ankoatra n'io fiasanako gérant-na
taloha hoe station fanaovana pneu reny any amin'le station total reny géron reny tamin'izany de za miasa to amin'ny fiasanako a zary manana fiasana miodina akoatran'ireo anakireo mbola manana magasin fivarotana kojakojana fiarakodia koa izay ataoko miafina satria tsy azo tsy tsara hitan'ny ampiasana satria ao ihany ny fiasanako mitovy asa amin'izany any zary a miasa to a de aria manana n'lay le station na vulcaine amin'ny total reny de manana magasin fivarotana kojakojana fiarakodia za akoatr'izany tonga ao ampiasanako mpanao ferina volamena taloha manao ferina volamena manao ferina devis a de tamin'izany fotoana zany tena manana telefônina 3 amanefatra ahako de tsy mitsahatra manino rano fa miroambe folo miazakazaka mijery ny ary ozy amatsa mampionina tamin'izany ahoana ho an'ny hevitra possible aveo hoe ireo sakafo reo mixena tsisy na fotoana isakafoanana re tamin'izany tena teneniko anao zany fa za de olona tena occupé tena tanteraka tamin'izany tena hoe tena tsisy fotoana mipetrahana zany fa mitady vola manao aferina tomobile tamin'izany manao aferina kojakojana fiarakodia tamin'izany aferina volamena aferina devis aferina trano aferina tany ataoko daholo de tsy mipetraka tena tsy mipetraka tena sakafo isakafoanana ary tsisy zay matsy mampiona ve za mampiona tamin'izany possible hoe arety vary sroky satria mihinana vary sroky ianao ndrairay hoe mety veo aretina mixena de atao amina tavoangy ato de trohana amin'ny pipety zany nataoko daholo zany raha nabavikataka tena nataoko daholo zany ary tena niazakazaka mitady vola fa araka ny teniko taminareo tena hoe tena za tena olona tena ohatr'izay ataloka fa ny mahavariana ohatrany tsy nety mpanan-karembe ary tena io tanteraka mihitsy io le mpitoroteny io fa tsy mety voky mitady foanao inona indray ny azo atao mitady foanao inona ny azo atao loia fa tsy mety voky ity vehivavy ity a de zao isan'andro izy mandeha matsaky eo ary za mino fa eto misy olona tonga ary mba te hatsaky zany olona zany ary za tena miteny anao androany fa tsy diso fahatsakana ianao raha tonga eto atsaka fifaliana atsaka fiadanana inona moa zavatra tena iritsika ty amin'ty tany ty rehefa tsy nianana fiadanana avaiza nefa ny fiadanana netretiny olona fafatongavany ao amin'ny vola ozy ny olona tsisy tsy vitany vola ary marina izany betsaka ny vitany vola anday koa tsika raha tena tsisy ninona vitany vola ary manday koa tsika raha tena tsy mila vola fa diso fahatsakany tsika raha anytsika no mitady an'io satria nahoana na de io vola io ary ry avana tsy mahasambatra io tena teneniko anao fa raha ohatra ianao tonga ny fotoana nananao an' Jesosy de eo ny tsapanao hoe zava-poana ozy izy Solomona ny amin'ny mpitoroteny Solomona mantsy ny oatra mpitoroteny Solomona toko voalohany 1:2 zava-poana de zava-poana ho mpitoroteny zava-poana de zava-poana eny zava-poana ny zavatra rehetra inona ny soa azony olona amin'ny fisasarany rehetra zay sasarany ny ambanin'ny masoandro inona ny soa azony olona fa misasatra ny olona ny ambanin'ny masoandro fa inona ny somba azony olona zay taloha tenenay anareo fa manao afery zany ianao taloha misy fotoana manapoaka million be de be fa misy fotoana koa tratran'ny olana io asanao io de misy fotoana tena very vola be de be de ndray tsapana hoe mameno kitapogoka zany mameno kitapogoka aiza mivalon'ny fisasarako lasan'ny olona nitory lasan'ny polisy lasan'ny fitsarana
mandinika anao zany le asaky fo tamin'ny enina marainandro any a nanao an'izao nanao an'izao dia hitanao vaingy re tia le vola fa nilay anatin'ndray mpiloa za tena eko anareo ilay andro tany amin'ny taona 4 tany na 3 dia araka ny tekona hoe za zany tena miasa be mihitsy a dia tena teneniko anareo fa tena mbola tanatin'ny fahatanorako a nanana fiarako ty tena nisan'ny tena raitra tany amin'izany taona 4 zany a misy fiarako ty zay tao Madagasikara tao olona 3 mba nanana azy ka ranany anankiray dia vazany lay dia zahako mba nanana ny anankiray tsy hoe irehareako aminao zany a zavatra araka ny teny toteny hoe zava-poana zava-poana fetiky tenenanao fotsiny hoe ohatriny ahoana zany hoe araka ny teny marizo hoe misambodrivotra zany hoe tena niasa mafy dia natsangako io tomobile io tonga dia ohatriny hoe hitako hoe io zany ny valin'ny fisasarako fa teneko anareo en décembre ohatra zao mihitsy tamin'izany ka za mananamana mpiasa ny douane za be relation be mihitsy tamin'izany dia tomobile io misintona mason'olona mihitsy hoe ny andalo mandeha amin'ny tena hay fa zao andeha hivavaka tanindray ka mpiara-bavaka aminay namako zay mpiasa ny douane zao ny tenenina mirato ahoanao a ahoany ty tomobilinao ty za mietrehitra ahoany ty amin'le tsara afepiano io izy afepiano io mamiboko zao fa ahoanao a zay ozy izy manao ao amin'ny douane manao opération zao ny douane dia be dia be ozy izy ny tomobile nafarana avy any an-dafy dia natao risoriso ny famoahana anazy dia efa mivoaka tao ny numéro an'ilay tomobile dia io anao io anisany za ozy izy vanahita an'ilay numéro an'ilay tomobile tany amin'ny any am-piasanana dia tonga dia fantatry ilay andrady ty dia za hitenanao izy hoe io anao io a tafiditra anaty listany tomobile ho samboriny io ho sezisena dia tazominy amin'ny taolana dia atao lavante dia izay tena tonga dia nangofotra ary tena nitomany tamin'ny mampionina io vavolombelona efa niaraka izy mampionina tamin'izany tomany mpineny lasy ty tomobile tyo a inona zany ilay zavatra tenenina ny sambodrivotra ny azakazaka nandritra ny 4 taona dia nanangana an'io fa io to dia ho alain'ny fanjakana io hitanao amin'izany matsakitsika mandeha matsakitsika fa inona ny zavatra mitsanga hoy Jesosy hoe zay misotro amin'io ange izy dia mbola ngeteta ihany aza mieritreritra ianao miazakazaka be io hoe anana ny ampy ianao dia ilamina ny fiainanao tsy riavana zavatra ray tokana ihany ny afaka tonga ny fiainanao ampy atsapanao fa manana ny ampy ianao dia ny fanananao an' Jesosy ny pirofo afantaranao fa mbola tsy manana an' Jesosy ny olona ray dia tsy mety afa-po ninona toerana misy azy dia tsy mety afa-po manamboninahitra izy a dia mbola te hanamboninahitra any a dia mbola te hanamboninahitra any a dia mbola te hanamboninahitra any manambola izy a dia mbola te hanambola ihany a mbola te hanambola ihany a amin'ny fomba rehetra mbola te hanambola mpihira sy mpanakanto izy dia te halaza ary ninona zavatra ataony mba hatonga an'izay ilaza zay dia ho ataony satria tsy mety voky izy ny olona tsy manana an' Jesosy tsy mety voky ary tsy mety a mionona amin'ny zavatra izay ananany Jesosy nampianatra an'ilay vehivavy teto ianao nge izy raha omeko an'ilay loharano ianao tsy angetahita ntsony ianao tsy hiveriny eto zany ntsony ianao ozy ilay vehivavy hoe mba hameo amin'izany aho izy dia tsy atsaka eto ntsony satria leo matsaka eo amin'ilay fahatsakana ilay vehivavy tsapan'ilay vehivavy hoe tena reraka matsaka eto fa isan'andro matsaka foana fa ty ambola ity ihany riavana na firy miliara na firy million na tomobile firy na trano firy ny eo aminao tsy hanam-piadanana amin'ireo ianao ary tsy atsapa fahafenona amin'ireo ianao tsy atsapa fahafampo amin'ireo ianao ny ahafahanao matsapa fahafampo na dia zavatra ray aza ny anananao eny na dia tsy manana azy ianao dia atsapa hafampo ianao satria ilay Jesosy raisitsika io dia rano miboiboky hitanao le rano sotroan'ilay vehivavy a sotrony ihany dia mivoaka iny dia mangetahita ihany izy fa rehefa Jesosy zany le roa rano sotrotsika
dia tsy mivoaka ntsony fa miboiboky ao ihany no miboiboky. Hitanareo mekohatra anankiray nareo. Jesosy rehefa tonga anatintsika dia lasa tahaka ny dynamo. Na vehivavy mety tsy mahalala hoe inona ny dynamo, fa dynamo zany dia zavatra mihodina dia iny ihany no mamorona courant. Hitanareo amin'ny taobilinareo iny raha nabavy sy rahalahy. Eo raha faly ray to zao mahita antsika eto. Taobilitsika io dia mahatonga ny tsy soloana bateria isan'andro hoe asiana bateria dia lany satria mampiasa jiro ianao, mampiasa essuie-glace ianao, mihaino radio ianao, mampiasa chauffage ianao. Bateria anankiray no ao anatin'io bateria kely ho an'iny taobilina rehetrarehetra iny. Fa zao mbola iny bateria iny ihany zao ny antsika rapitso. Dia raha afaka pitso mbola iny bateria ihany. Nefa ianao androany nampiasa iny, nampiasa jiro, nampiasa essuie-glace, nampiasa chauffage, nampiasa siège chauffant, nampiasa tsy nampiasa ny amin'ny radio ianao. Dia ny azo ny bateria ny tomobiliko, iny ihany nitondrako ny tomobiliko rapitso. Ny mampilona, iny ihany nitondrako ny tomobiliko rapitso. Inona ny anton'izay? Misy piesy anankiray izay ao anaty tomobilitsika ao. Alternateur ny anaran'izy io. Io alternateur io ho velominao ny tomobilina dia manomboka eo alain'iny tomobily iny ny courant ao anatin'ny bateria iny. Dia rehefa alain'iny tomobily iny courant anatin'ny bateria iny, mampiasa jiro ianao dia manomboka miena ny courant anatin'ny bateria satria mizara ilay bateria. Fa tsy reraka ilay bateria satria zao ilay piesy anankiray teneniko anao teo, ilay piesy mihodina miaraka amin'ny moteur atao hoe alternateur ny anarany. Iny indray arakaraky ny hodonany dia manome courant, ary ilay courant mivoakany alefany amin'ilay bateria. Ilay bateria tsara ihany fa afaka ritra io androany. Fa mahatonga ny tsy ritra, misy an'ilay alternateur mihodina ao dia manome an'ilay courant. Misy an'ilay dynamo mihodina ao dia manome an'ilay. Izay mahatonga an'ilay équipe-pirenentsika eto hoe dynamo de Fima. Misy zavatra mampihodina azy ao. Mahita an'izany tenen'i Jesosy antsika hoe loharano miboiboky ao anatiny. Dia ohatry mahita alternateur zany. Ohatry mahita an'i Jesosy mihodina. Izy ihany no mihodina ao anatintsika. Dia tsy mila chargena tsika. Ny tobila zao efa misy elektrika, misy hybride zao ny tobila. Misy tobila zao elektrika dia chargena amin'ny courant iny vao mandeha. Fa ao anatin'ny teknôlôjia koa zao efa ivoaka ny tomobila izay miavaka. Sady tsy mila chargena, tsy mila carburant, fa misy bateria ao dia misy karazana alternateur matanjaka be. Afaka ampiasana amin'ny bisikileta ny dynamo. Dia zany hoe ao anatiny eo ihany izy mihodina. Ny ao ihany no mamorona herinaratra mitondra azy, dia ny ao ihany koa no mitroka, dia ny ao ihany no manodina. Efa elany nisy zany, Jesosy zany ry havana. Ny olona ray misy an'i Jesosy ao anatiny dia iny heriny dia miboboka ao anatiny. Dia Jesosy ihany no miboboka ao anatiny. Dia mahatonga azy tsy mangetaheta intsony. Satria ilay loharano iny ihany no miboboka ao dia mamelombelona azy. Dia mifanohatra amin'ilay tany ampitory-teny hoe ny olona tsy mety voky. Averiko vakina aminao sao dia adinonao izay tia vola tsy eto voky vola. Satria maninona? Satria tia vola. Ary izay fatrampitiarena be tsy eto voky ny fitombokarena. Fa ho an'ny olona manana an'i Jesosy mora mionona zany olona zany. Hoy Davida, alleloia. Ny Samuela voalohany. Samuela voalohany toko 1:20. Hoy Davida tamin'ny Ahimeleka, tsy misy lefina na sabatra va eto aminao, fa za tsy mitondra ny sabatra sy ny fediko, na ny fediko ity amiko. Satria nahamaika ny raha mpanjaka. Koa mpisolona, sabatra Goliata Filistina ilay nivono tao amin'ny loha Zahira, indro mifono lamba ho ivoan'ny folo. Karaha iny no entinao dia eto, fa tsy misy afatsiny eto. Tsisy safidy, tsisy afatsiny. Inona sa iandroaka hoy izao fomba fiteny zay. Hozy Davida, tsy misy tahaka iny fa omeo anahy iny. Manana Jesosy ao anatin'ny fony afa-po.
afa-po. Ny olona tsy manana zao tsy mety mionona zany na dia zavatra faratapony azy araka ntetrana vavamandrosotra vadina efa tsara efa tsara. Fa mbola anaty site de rencontre any ny ahitana anao nefa mivadinao ary efa tsara. Misy olona zay tena variana tamin'izany fotoana izany. Vatra tobila vao ny asako taloha. Dia izy io lehilahy tanora manambady ramatoa efa lehibe fa mpanan-karena be. Dia entin'ilay ramatoa makao aminay izy mividy tobila vaovao tomobila vaovao lafo vidy. Eo, inona loko tianao? Grenà. Ilay grenà loatra ny tiako e. Sady miavinavina be izy. Io zany fa soloa ilay jantiny ka tsy tsotra be loatra. Tobila vaovao sy ny tsotra be loatra sady izy amin'io milongolongo be ry. Dia ilay vavy toy io Heré, monsieur Rado, soloana, inona vianao ty, inona vidinao petraka dia tobila zay matsady mivarotra ilay accessoirena tomobile ireny tamin'izany. Tobila vaovao tsy mety aminy. Tsotra be loatra. Za ve dia voaka hitondra an'io? Jantiny tsotra be ny anina, pneu mahikely. Sady matsy lamaody atao ngezangeza, 4x4 dia mba atao. Variana ry avana tamin'izany tena enjana ity lehilahy ty. Tena hoe tena tsy afa-po amin'ny zavatra zay eo zany. Tomobile vaovao tsy voaka hitondra an'io izy. Solo netretana hoe vidina tobila tamin'izany 250 millions ngamba. Fa ny accessoire apetaka aminy mbola 50 millions de plus. Fenonina ny reny accessoire solona vaovao daholo ny fenonina ny reny izay sambatra ianao raha lao ny an-tsaiko any. Izy amin'io sady dia mieria lavitra tsy mitondra an'io voaka atao. Ny olona ve amina dia za hitondra an'io modèle de base be tsotra be tsy mety afa-po. Tobila vaovao fa tsy afa-po ny olona. Ny olona manana an' Jesosy ry havana. Na tomobile motramotraka kely iny arany ianao tena teneniko anao manana an' Jesosy ianao ampy anao iny. Misy teto andafy teto taloha ny asako teknisien ny asako taloha tao Paris tao dia manamboatra ordinateur reny dia hikagan'ny mety misy mpiara-miasa amiko taloha ary mahita an'ity fandarana ity dia mahatadidy an'izany. Tobila mpiara-miasa tobila tsaratsara zao fa ny any tobilako tobila fourgonnette kely ratsy nge zany indray tsotra tena ratsy zany efa taloha Peugeot partenaire kely zay. Dia ilay tsy mety mivotsony no malina fa avy any anatiny ianao manakatra ohatr'izao mamohan'ilay malina. Misy fotoana efa matapa vorivory eny teknisien rehetrarehetra eny miaraka amin'ilay tobila kapokapoka kely zay. Daholo ilay hoe ny olona eto andafy io misy fotoana mifanena eny amin'ny autoroute eny mba eny anaty embouteillage dia mifampijery dia gaz dia jereka zay dia mezan'ny olona tena tomobile ratsy. Fa zao ry havana za tsy natsapa hoe ratsy io tena ao anatin'io efa misy rovotra kely zay ny sezany. Mahafantatra moa zay tobile zay tena nilaiko zay tobile zay satria zao misy fotoana ao anatin'ny izany pièce-na ordinateur ireny lafo vidy be. Dia retinareo fa zay manolo an'ireny carte mère ireny anaty ordinateur dia vidin'ireny vaovao 600 €. Vidin'ireny carte mère ireny raha voatra efa simba dia soloina dia izy ilay simba iny tsy azo ariana aterina ara-dalàna mihitsy. Ary raha manary an'iny ianao dia mandoa 250 € carte mère anatin'ny ordinateur antsika. Dia tiako tenena aminao zany ao anatin'io tomobile io feno pièce eritreretina isan'andro zay mitondra pièce karazany 10 amina ordinateur. Zany hoe anatin'io pièce io zany raha ny pièce ray 500 € any na ohatr'izany misy valeur-na 5 000 € zany anatin'ny tomobilinao io nefa anao mipetraka eny amin'ny tanàna eny amin'ny 93 eny izy mipetraka eny amin'ny 93 eny hainao tsara ny insécurité eny misy mamaky eny ny tomobile. Fa ny any tomobiliko na mipetraka eny amin'ny parking eny ary za manao intervention any tsisy mieritreritsy ny hamaky satria tomobile ratsy be fahitandreo izy hoe io venovakina. Ary tomobile ity na io ary ny very tsy olana fa aloha io ny very zay ny entanao anatiny. Nazonareo fa zao tsy mbola nitaraina na indray mandeha teny verangahan'ny tomobilinay. Fa araka ny teniko taminao nanidiny io ary lakile kely ndraindray tournevis ary ny amahako ilay fa dino ny lakile. Zany hoe ny olona rehetra afaka mangalatra ny zavatra anaty io fa ny olona mihitsy tsy tia hangalatra sy inona koa mba tomobile ratsy kely ity. Fa tena nety tamiko io mampiony io vavolombelona
fa tena nifaliako ao anatin'ny tômôbily ao izy ianao mira fiderana tena reko mihitsy tena misy fanamasina miaraka amiko anatiny tsy nitomany tamin'izany hoe ty ve mba tômôbiliko satria maninona tsy an'ny ahako ny olako tsy an'ny olako ny fanontaniako misy an'le loharano ve miaraka amiko ato anatin'ity tômôbily ty tsika tsy marary am'izany rehefa manana an' jesosy ianao tsy marary amin'ny zavatra ohatr'izany tsy ianao mora mionona ianao ho davida eto aty fa tena inona mety amiko raha ny tena manina tsy tokony mety amin'ny davida io fa sabatry ny goliata sabatry ny fahavaliny io fa davida riavana misy loharano miboboka tsy mety ritra ao aminy tsy mangetahita tsony izy tsy be famangitra tsy misy amintsika dia tena marary mihitsy tendrianiny reny za ve dia tsy manana an'izao mihitsy riavana jesosy ny anananao loharano miboiboika tsy mety ritra ny anatinao afa-po alleloia ozy izy paoly any amin'ny filipianina any ny paoly tsy paoly mihitsy ny andeha ataonao an'izany ozy paoly any amin'ny filipianina filipianina toko fa telo andimy fahavalo hoy paoly hoe eny tokoa fa ataoko fatiantoka avokoa ny zavatra etra noho ny fioaran'ny fahatsarany fahalalana kristy jesosy tompo izay niaretako ny fatiantoka ny zavatra etra ka ataoko toy ny taimboraka reny azahoako an'i kristy paoly tsy marary andoha amin'izany paoly neny paoly ny azahoany an'i kristy rehefa azo ny kristy taimboraka ny zavatra rehetra ianao zany tsy tokony olona rary fo amin'izany ty fotsy ve tômôbily ty fotsy ve fa rehefa anananao jesosy to dia ampy anao reo tena manana fahasambarana ianao am'ireo ary ny olona fantarinao fa olona manana jesosy olona mora mionona izy jesosy kely avana nampianatra antsika meo anay io ny anina sahaza ho anay ny sahaza ary ny olona manana jesosy dia mahay mionona amin'ny sahaza ary io sahaza io mahasambatra azy ny sahaza kely avana tsy kely fa ny sahaza zay mahasambatra atsika men'andriamanitra atsika ny reo vao mefatra ny sahaza inany farahidiny zany tsy ry havana io sahaza io ny atoganao hitombona tsara afa-po tsara tsy mitady gauche à droite zany tsony ianao zany avana malala tena teneniko anao fa ampianany ny fiainako tena mariny misy loharano miboboky ato anaty tsisy zavatra za tsy mitsiritra zavatra olona any zany misy reka antsika riavana tena ampianarin'ny olona tsy mivavaka misefoko ampiasana teneniko anao fomba fisainany ampiasana anay zao misy fizarana tômôbila vaovao marika ny tômôbila ampiasaina eo ampiasana zao amin'izao tsika miteny zao Renault zany na Renault na daholo zany ny tômôbily ny rehetrarehetra ao ampiasana dia ifindra anovam-paritra zao ny tômôbily anay dia ivadika Volkswagen daholo dia azo tômôbily vaovao daholo zany zao zay rehetrarehetra ampiasaina ao ampiasana dia ny olona faly daholo mipiasa sasany zao to dia mifitika anao mifidy zany zay tianao fa marika Volkswagen sasany to dia mahazo reny Tiguan vaovao be reny sasany mahazo Golf 8 dia faly daholo ny piasa rehefa tonga ny anjara mandeha maka an'le tonga ny commande ny tômôbily dia maka an'izy any concessionnaire dia faly fa le chef efa erany azy ny vitany tokony arena ny tômôbily ny riavana marika Volkswagen fa za izy kambiaka an'le izy fa maninona ho mantsy azy ty ozy izy mety amiko le tômôbily ny taloha ihany ty ao izy izy mandeha eny dia tsisy mahita mandeha eny dia tsy misarika mason'ny olona tsisy miraharaha ny ao izy raha ny fiainako dia zao fiainako mety fa tsy tiako mihitsy fiainako jerijerena tsy tiako mihitsy misitona mason'ny olona iny nefa ny olona sasany ny azahoana an'le Tiguan vaovao be ny elo mamoaka tanana mihitsy ny sasany fa le chefko tsy zaho izy tsy mbola raiky mbola any amin'ny 2021 voa raiky fa anaoka amloha amin'ity tia tsisy mahita tia tsisy riavana izy tsy mivavaka fa zany olona zany manana fisainana ohatr'izany retsika kristianina ary anisan'ny lesoka eo amintsika kristianina indrindra amin'izao andro fandrosoana be zao io tsy manaiko resy io tsy engety tsy hoe resy fa tsy manaiko ohatrany hoe tsy manaiko tsindrin'ny olona manao zao tontolo zao
dia anao tsy mety maraiky zany dia any ny tianao ampisehoana hoe lehibe ny andriamanitra hoe tsy namoakanina tsika koa tsy ambanjamba tsika koa manana an' jesosy tsy ry havana tsy mbola miboboky ao anatinao le loha rano lay fiainana mandrak'izay raha vo zay mihitsy tsy manaiky resinao zany tsy mahalalany fivava tsy mahalalany andriamanitra i tsika nampianarin'andriamanitra ifandry am'izay nomen'andriamanitra tsika ianao hoe faly amin'io zavatra iainanao io sa ianao le sasatry mitepony zary mba misy fiainana vaovao zaryavana faly am'izao zavatra iainako zao mahafaly azy ataon'andriamanitra tsy mitady afo zany aza mampianatra anao koa androany hoe atovitovy anatinao le loharano ny zava-dehibe nge tsika tsy miazakazaka ntsony le avana hitady an'le loharano hoe andeha atsaky ity vehivavy ty vitatreo ny eona tamin' jesosy izy vitatreo mifatsakany vita de jerenao le mivakindra na vavy malizao teo mimpianatra vonazo an' jesosy de jerenareo any amin'ny asin'ny apôstôly toko fahaefatra na diny faharoa amby telopolo ny nifankatiava mimpianatra sy ny fahazotony ary ny ray fosy fanahy ny olona rehetra zay niny ary tsy nisy nanonona ny fananano azy na de ray azy fa miombonany avokoa ny zavatra rehetra nananany tanareo tsisy nahatra tsisy nanankarena ntsony ny mpianatra na mihidy daholo ny fananana de natambatra teo ny vola de mitovy amin'ny fananany rehetrarehetra tsisy foeraoera tamin'izany tsisy fifaninanana tsisy fialonana fa hoe atsika satria maninona efa ho amin'le loharano boboka ary tsy mandeha matsaka mitady arena sy matsaka mitady voninahitra sy matsaka mitady fifaliana zany zany fa efa jesosy no anatytsika ary teny aminao androany efa ao aminao koa ve le loharano le vehivavy samaritany io nahazo loharano izy halleloia ary tena lasa izy ny azakazaka ry avana de lasa izy nizara le loharano tamin'ny olona rehetrarehetra ampitsika jesosy ry havana ary tsy tokony isika reto no hoe mbola andeha à gauche à droite mitady tapeva mainina izy mila de azonao ty vola be ty de inona reo fa tonga manao amainina any am'le izy efa mety eo ataon'andriamanitra anao ary aza matahotra ianao fa fantatr'andriamanitra ny tokony anao fantany ny sahaza anao de omeny anao zay rin'ny fonao aza malahelo raha hoe mety misy olona akaikinao manana no ianao zay ny anjarany io ny anjaranao fa azadino fa izy ny tokony hitseritra anao ianao loharano miboboka tsy mety ritra mandrak'izay ny anao hotahiny tompany etsika menakavy atoko sy minao fa farentsika ny afatra androany tianao jesosy teneny hoe za androany jesosy mba meo le loharano zah koa jesosy androany mba meo le loharano fa leo mandeha matsaka tanao fa rehefa tafatombona anatinao jesosy tsy anao zantsony andeha ary soary hitady fifaliana na de mpipetrahany eo ary ianao rery de misy fanamasina midina mampifaly ianao ravoravo ny fonao jesosy tsisy nampifaly azy zany fa jesosy de ravoravo ny fony de nira fiderana izy niakana tenatena izy rery ravoravo eny izy rery maninona izy ny ravoravo azy misy loharano koa tao anatiny tokony ao anatinao koa zany loharano zany de hotahiny tompany atsika menakavy inao vavarainao zay afatra zay ivavakitsika aorina ny diry ty de tenenao androany hoe jesosy za koa mba tiazo an'le loharano oka mba enao mihitsy ny loharanoko jesosy halleloia de tsy tady naizanaiza itsony jesosy malala halleloia amenna
Halleloia. Rahantsika vavaka zany toloteny zany a, rahantsika vavaka koa zany izy zany ravana malala. Androany de teny aminao manao hoe ny tanan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika rava ampy ho azy anao. Tsy mila mitady naizanaiza tsontsika. Ataovy izay atongan Jesosy ho loharano miboboka ao anatinao dia tena matsiaro sambatra reto amin'ity fiainana ity, matsiaro miadana ianao to amin'ity fiainana ity, matsapa fiadanana ianao, tena tsapanao mihitsy hoe mety ny fiainanao, tsapanao mihitsy hoe mahafinaritra ny fiainanao, ary tsy mba ianao zany mihitsy ny alina olona na hitsiriritra olona, fa hifalinao foana zay amen'Andriamanitra anao. Dia tsy mba hitotototo zany ianao. Ianao ingerapina tsy mila mitotototo zany koa ianao mitady vola e. Teneniko anao zany e. Omeko ny malalako zany na dia matory aza ozy ny tenin'Andriamanitra. Ary matitoko fahinadiny fa tena mitelopolo ny teny amintsika manao hoe ka tsao fotsiny aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako. Dia anampy anao zany rehetrarehetra zany. Anampy anao ny zavatra rehetra.
raha jesosy ny loharanonao a raha jesosy tena tenenao hoe tena jesosy ampy anay ianao fa teneniko anao fa nivary somen'andriamanitra anao dia zao fahampiana fahafenona fahafampo alleloia sotra jesosy da io ny tsirairay avy zay tonga teto jesosy malala mba samy andray amin'ny loharano tsy mety ritra intsony le loharano miboiboky ao anatinay tondra ny fiainana mandrakizay azavelanao mitsiriritra zay loharano eny amin'ny fatsakan'olona rehetrarehetra eny zay eny amin'ny fatsakano zao tontolo izao rehefa voaraintsika jesosy riavako miboiboky ao anatintsika jesosy tsy mihazakazaka amin'ireny zavatra ireny intsonitsika fantatritsika amin'ny tena loharano velona jesosy nitsiky fotsiny raha nampifilafilain'le vehivavy an'le rano avao amin'ny fatsakana riavana ozy jesosy hoe tsisy dikany amiko io manana ny tsara lavitra noho io mahaiza mionona amin'ny zavomen'andriamanitra anao raha iso jesosy le loharano iboboky ao amin'ny fiainanao manomboka androany dia ho hitanao nge io fiainanao io ho hitanao fa tena afapoanao io ary teny isan'andro ianao hoe jesosy diso hevitra hatramin'izay fa ny tena marina ampy anahy ianao jesosy ampy ahy ianao jesosy malala sotra jesosy amen ivavatsika orina niherio amin'ny firenena alleluia samim teny ampy ahy ianao jesosy
ivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoan'izao a mampanjosika nanabavitsika lina ivavaka ho an'ny firenena teny tompo ranabavy lina tainy jesosy pastera dia tainy jesosy sika rehetra izay tonga mbola manaraka izao vavaka izao dia amaranantsika izao vavaka izao raha dia manasantsika rehetra ara-iondry dia araka ivavaka dia Jehova rany masina ray tsara indrindra dia tena misaotra anao lehibe izany anaran'i Jesosy Kristy fa nampitainao miakatra ho any tsara ihany tena mamy izany tenao izany Jesosy tena mahakasika fo tanteraka mihitsy satria zahay kay tena hoe sambatra tokoa manana anao manana satria mandray aloha rano nomenao anay Jesosy tena hoe miavaka izay Jesosy ary sandrira misaorany anao hoe nampitainao izany miavaka izany raha toy izahay ka mbola misy mitoditodika Jesosy dia kaseo izany teninao izany tompo mba tena hoe hifikitra aminao anananao loharano ny fiainanay tokoa tsy tady anakafa intsony ary izany indrindra Jesosy no angatany koa ny malagasy rehetra any amin'ny Madagasikara amin'ny firenenay dia tena mbola maro tokoa Jesosy nomeno anatin'ny fiainana izao tontolo izao tena hoe mifangaro daholo na ny mivavaka na tsy mivavaka Jesosy vavaka ho andreo mpiaraka mpitandrazana aminay izay Jesosy mba hokasianao izy ireo mba tena hoe andrizao ny teninao izao fa tena maro anio andrainao loharan'ny fiainana tokoa satria tena sambatra miaraka aminao ary tsy very mandeha miaraka aminao Jesosy tena hoe ampy anay tokoa ianao dia izany Jesosy anao angatanay ary hitalaonay amin'ny anarana mavonto nanaovana izany mivavaka izany dia misaotra any amin'ny mivavaka raha io alleluia amen alleluia mankasitraka indrindra ny zoklinatsika atao anatin'izay vavaka matsiro famaranana ho an'ny firenena izay nentin'izay falibe mihitsy androany falibe tsika rehetra fa tsy tapaka ny fandarana dia irarinona mbola tsy tapaka koa rapitso raha mbola sy tongany amin'nao lanitra Jesosy ka tahiny tompo samy firenena somatsara tsika dia rapitso indray tsika mioneto anatin'ny vavaka fianvenina manaraka azadinonao fa isan'andro amin'ny lera rehetra dia mandeha ny akiradio.radio 12345.com akiradio.radio12345.com afahanao miany nonjapeo akiradio dia menofinaritra dia tahiny tompotsika menakavy mahereza za matoky fa tsy verimaina fotoana laninao teto ny toromaso izay nafonao teto rahapiso indray tsika mione dia samy tahiny tompo samy mitondram-bavaka mbola mahito izao fandarantsika izao tsy ho tapaka ny connexion tsy ho tapaka tsy bloqué ny compte dia mbola hitoy hiaraka eto fonay antsika tahiny tompo daholo isika menakavy amen